izay tsy vita araba io. Ny eo am'le diautoromitreze 2 3 4 5 6 zay no angalako famitinana satria moa zay famitinana izay hoe raha tahiny misy mpaminany na mpanonofy safady fa message fotsy amin'ny anaran'i Jesosy raha tahiny misy mpaminany na mpanonofy ao aminareo izay milaza famantarana na fahagagana sady manao hoe andeha isika hanaraka dia mankafa izay tsy fantatrao ka aoka anompo azy isika na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao dia aza mihaino ny tenin'izany mpaminany izany na mpanonofy fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitrareo ahalalany na miorina amin'ny fitiavana an Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Arak'izay hoe famitinana zay moa eto dia maro tokoa ny amin'izao vanim-potoana izay iainantsika zao dia tena hoe mampalahelo satria na hoe noho ny fitiavam-bola ve sa hoe eny mazava ho azy moa ny olona raha fa tena tia vola dia misy fanahy ratsy ao amin'le fanahy ratsy ny ao ambadik'izay hoe ny fanahy mamony fa dia tena hoe maro isan-karazany no miseho hoe mpaminany zao nahitan'izao amin'izao Jesosy no avy tena hoe ary betsaka ny olona zay tena hoe voafitaka mila hoe araky ny fanazavany rahavavy teo zay hoe mila mandrakariva isika hoe mila mivavaka satria ny fanahy ny hoe reny zavatra hoe topoina andriamanikafa ireny tena hoe misy fanahy ratsy ao ambadika reny misy ny tsy misy fa dia hitantsika fotsiny vatakazo be fotsiny iny sary vongana fotsiny iny fa misy ihany koa ny tena misy fanahy ratsy tsika tsy afaka hiteny tsy misy zany fanahy ratsy zany tena misy dia misy tokoa ny fanahy ratsy ary afaka zany hoe afaka mampiasa zavatra afaka mampiasa olona afaka mampiasa zay tiany ampiasainy ny fanahy ratsy satria fantatsika Losifera fa ray lainga izy izy ihany koa dia manana fahefana izy ny fahefany Losifera tompoko dia mbola tsy nalan'Andriamanitra aminazy zay raha tsy amin'ny farany andringanan'Andriamanitra n'izao tontolo izao any no alan'Andriamanitra amin'ny fahefany ka mitady olona izy fitany hanaraka anazy ihany satria fa fatany izy fa izy tsy maintsy ho aripak'Andriamanitra izy zany amin'ny fitsarana farany dia mila hoe mivavaka isika satria reny fanahy reny dia tena hoe mifindra tokoa reny mora mifindra izy reny raha ohatra zao hoe misy olona halana devoly angamba izao sy anao sambo mahay an'izay daholo hoe halana devoly le olona ka misy olona tsy dia miorina tsara eo akaikiny reny tsy dia tsara loatra ny hoe mijanona eo ianao satria halana amin'iny olona iny izy dia mitady zavatra hitoerany fa izy tsy raha maikinaiky fotsiny zany hoe esorinao dia hoe sambo vita izay ka zay no mahatonga le olona zany hoe raha misy hoe manala devoly ohatra ny manao délivrance ka raha misy olona tsy miorina tsara dia tsy dia tsara loatra ny zany hoe manatrika eo ianao mba tsy hifindran'izay fanahy ratsy zay ka ny eto ny tompo dia tena hoe mananatra antsika mafy mba hitandremantsika an'izay zavatra izay satria amparany ihany hoy izy ny tenin'ny tompo hoe zay zany ny tena hitako hoe hamitahany izy olona amin'izao vanim-potoana zao satria ny tompo dia any amparany ihany dia na ny zanakareo na ny ray aman-dreninareo na zazakely na olon-dehibe dia aminany daholy hoe na ny zanakareo vavy na ny zanakareo lahy
Zay zany tena hitako hoe mahavoafitaka ny olona ankehitriny fa eto ihany koa isika dia mahita ihany koa izao sy anao eto fa mananatra mafy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy izay olona rehetra miteny hoe nanofy dia nahita an'izao dia manao maminany dia ho marina daholo ny teny ireny tena nanofy marina izy ary tena hoe avy amin'ny tompo marina ny zavatra izay tantarainy aminao dia ho an'izay olona izay koa nefany dia tena famaizana be mihitsy no hazony avy amin'ny tompo dia mazava ho azy koa ny mpanaraka anazy ihany raha mihaino anazy ihany koa ianao dia mahazo izay fitsarana hienjana izay avy amin'ny Jesosy ianao mananatra antsika mafy ny tompo izany hoe zay rehefa mijoro tsara anao mihizingizina ianao tena hoe amin'ny finoanao ny amin'ny Jesosy dia fantatrao foana ihany koa nefa izy tsy zavatra tsy marina izany tena hoe be da be indrindra moa fa raha ohatra antsika aty ivelany aty dia presque hoe libre be tsika amin'ny internet ny olona any Madagasikara ohatra ny raisitsika tsy dia hoe tsy manam-bola tsika tsy afaka hiteny an'izany fa bedon'ny tompo amin'izany sika fa isika ty koa zany tena hoe satria be da be ny amin'ny réseaux sociaux ny amin'ny YouTube sy ny amin'ny Facebook tony manao fizarana tena hoe be da be tsy hitantsony hoe tsy hamantaranao tsony zany hoe iza marina ny tena fitoriana marina iza marina ny tena lainga fa zay faran'ny olona iray tena hoe miorina tsara dia izany hoe ny tompo momba anazy foana ilay fanahy masina mipetraka ao aminy mampafantatra foana hoe zavatra tsy izy io dia rehefa fantatrao zay hoe tsy izy dia tsy tokony tsony hoe arahinao iny dia tsy tokony koa ianao andeha hitantara amin'ny rahavavy sy ny ranadahy io hoe za nahita fampianarana ohatry zao sotran'izao dia ohatry zao sotran'izao nefany zavatra efa hitanao hoe tsy izy ilay izy satria efa fantatsika zavatra hoe hahazo anao raha ohatra ka amin'izay ianao satria ny tompo dia Andriamanitra saro-piaro izy zay izay tiana no mahasaro-piaro izy tsika olombelona dia ohatr'izay ihany koa isika tian'Andriamanitra tsika noho ny fitiavany atsika no mahasaro-piaro azy atsika ary izy koa nefa nasaro-piaro raha dia tsy mba mamitaka ohatra ny devoly manko dia zao ampifaliany kely ianao zany hoe raha misy zavatra tadiavinao zao mandeha any amin'ireny mpanompo sampy ireny ianao hoe mila asa ohatra ny ianao dia tena omeny ianao iny asa iny fa mandalo iny fa raha ato amin'ny tompo ohatra ny ianao misy zavatra angatanao tsy direkta eo iny azonao hoe misy parazava zany hoe eo ilay valim-bavaka dia mivaly fa misy kosa nefany maharitra fa matoa zany izy omeny tompo anao dia fatany fa mety aminao fa matoa ilay izy tsy omeny anao dia tadidio zany zay fa tsy mahasoa anao ilay izy mety hoe animba ny ara-panahinao satria izay manko tsika olombelona rehefa azonao zay tadiavinao dia adininao Jesosy dia aza mihaino ny tenin'izany mpaminany zany izany hoe reny mpaminany iray zany sy mpanonofo ireny dia mila fantaritsika tsara fa izy zany tena hoe avelan'ny tompo ihany koa miseho aminao iza amin'izay fotoana izay ny tompo dia mizaha toetra amiko sy mizaha toetra anao hoe mijoro marina ve ty rahavavy ty mijoro marina ve ty ranadahy ity ka raha tsy mijoro tsara ianao dia mazava ho azy ianao voatarika niany dia manarahany Jehovah-Andriamanitra reo ka aoka izy no hatahoranareo izany hoe isika dia mila matahotra an'Andriamanitra mandrakariva izany hoe raha misy zavatra hafa zany hitanao hoe tsy izany hoe tena hoe miala lavitra misitaka ny tompo zany ilay fitoriana dia tokony toa dia ataonao hoe tsy sitrapon'i Jesosy zany toa dia mila matahotra anazy ianao zany hoe tsy manaraka an'izay zavatra izay ianao na mihaino an'izay satria ny olona iray rehefa matahotra an'Andriamanitra dia tsy manao zavatra afa-tsy izay sitrapon'Andriamanitra irery ihany ohatra tsika zao hoe matetika zao ny olona ohatrany hoe manana problème be izy raisiko amintsika ataoko ohatra fotsiny zany hoe tsika miasa trano tony dia manana olana be akony dia volan'ny patron ako reto mipetrapetraka eny amin'izay tiany hametrarana anazy eny
tsy misy hoe zao ohatr'izao hoe dia le devoly amin'izay manararoatra an'izay situation-nao zay hoe ty misy problème be fa andeha ty ho teneniko hoe alay vovola io dia amin'izay nefa ianao mety raha ohatra ianao tsy mijoro tsara dia manao azy hoe alaiko ty vola ty fa tsy fantatr'ireo mpampiasa anareo dia le devoly zany hoe resin'le devoly ianao amin'izay fotoana zay fa mila hoe manohatra zavatra ohatr' izany nefa zao dia efa fantatritsika hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mazava ho azy ianao zany hoe tokony hanohatra hoe na inona problème misy amina tsy afaka ny angalatra an'io vola io mihitsy akone misy mihitsy ihany koa le mpampiasa ihany koa no mitestana hoe apetrany eny ny volandry zareo apetrany eny ny volamenandry zareo tsy na manokana zao dia fantatran' izany akony zany hoe volamena be fa izy aloha dia efa tsy latsaky ny any amin'ny 15 grammes any na ohatran'izany dia andeha voyage le ramatoa dia mody nataony nefa tsara hidy zany volamena zany fa mody nataony latsaka amin'ny elakelaky ny canapé reny zany le volamena dia inona ny tanjony any amin'io zany hoe mipiéger anao zany izy hoe za andeha voyage dia absent eto dia tsy maintsy ho alain'ity olona ty volamena ty fa za zany mbola tsy lasa le ramatoa dia tonga dia nalamiko canapé petrarana iny tonga dia hitako volamena iny tonga dia voarayako dia zay madama ho aty ny volamena rojonao fa adinonao tary ohatr'izao hozy izy apetao amiko zany hoe hitako zany le volamena hoe za mihitsy nametaka anazy nametaka le rojo tena hoe impossible zany hoe hilatsahany eny aminao zany eny amin'le olona ray dikan'izay zany hoe testevan'le olona mihitsy ianao hoe karaha zany zao hoe tsy nahina andresina nanohatra le fakapanahy dia mety hoe ny afara amin'ny gadra na ohatran'izany satria le zavatra fantatra mihitsy hoe mitestanao le mpampiasanao dia satria mila matahotra an'Andriamanitra isika fa matoa izao sy anao zany hoe anariny isan'andro zany dia fantany hoe noho ny fitiavany asa ho anao zany dia tokony hoe tsika tsy mila mivavaka mandrakariva isika dia mila mijoro tsara fa matoa izao sy anao efa nalan'Andriamanitra tany amin'ny fanandevozana tany zany hoe fanandevozana moa dia fantatritsika tsara hoe tamin'ny ianao niaina tany amin'izao tontolo izao mbola hoe be da be ny zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra iainanao dia nefa ianao nisy taty aoriana ianao nanaradian'ny tompo dia betsaka ny zavatra nialanao eny fa tsika tsy misy zany hoe masina be zany fa zany hoe miala hitanao zany hoe misy hoe tena hitanao misy fiovana zany ao aminao hoe miala tsikelikely le fahazaran ratsy aminao fa raha ohatra le olona anankiray zany mbola tsy miaina amin'izay hoe mbola tsy mahatsapa izy tsy hita amin'izay zavatra hoe mba niova tamin'ny toetra no ohatra dia dikan'izay izy mbola mety hoe mbola tsy tena miorina tsara na tena hoe mbola osy izy tsika zay hoe ahoana natsapanao efa ao aminao marina ve Jesosy sa efa nandray anazy marina ve ianao sa mbola tsy nandray fa raha le olona ray zany efa mahatsapa za efa nandray anazy dia mahatsapa ianao fiovana tsikelikely eo amin'ny fiainanao dia makasitraka tsika rehetra naharitra ny aino dia misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia averiko aminazy irery ihany ny voninahitra amen.